Eo amin'ny lafiny fampianarana ambony dia nanambara ireo mpampianatra anivy ny CSS androany fa hiverina mpianatra tsy ho ela izy ireo ho an'ny mpampianatra rehetra manerana n'ireo université manerana ny Madagasikara. Ho farana noho izany ny taom-pianarana 12 ary hotohizana ny fandaharam-pianarana mbola tsy vita rehetra ho vitaina ihany koa ny fanadinana fiodinana voalohany sy faharoa izay natona noho ny fitokonana. Etsy andanin'izay dia nanambara ny CSS fanaramaso ny fanatanterahana ny fitondram-panjakana sy ny fanajana ny teny nomena mahakasika ny fitakiana ireo mpampianatra ireo mitondra ny fanazavana Iondrakotindrina sy Omegara ny Avjonina. Taoriany fianona ny fangatahan'ireo mpianatra sy ny ministeran'ny fampianarana ambony ary ny fanomezan-tokony ataon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola dia nanapa-kevitra ny teo anivon'ny CSS fa hiverina indray ny fampianarana. Ho faranana tsy ho ela intsony ny taom-pianarana 12 Araka izany dia ho tohizana ireo fampianarana natsahatra noho ny fitokonana. Ho fitaina ihany koa ny fanadinana tapaka teny antenantenany. Avoaka avokoa ny valiny. Araka izany dia ho tohizana ny fampianarana rehetra ho fitaina ny fanadinana fiodinana voalohany sy faharoa ary avoaka ny valim-panadinana. Eo andanin'izany kosa ny CSS dia anara-maso hatrany ny fanatanterahany fitondram-panjakana sy ny fanajany ny teny nomeny mikasika ireo dekret telo na tonga ny fampiatoana ny fampianarana ireo. Toy izany ny tapany faharoa dekret 2009-12-15 ny commission ad hoc momba ny échelonnement sy ny grille indiciaire décret 2009-12-16 ary ny décret 2009-12-14. Etsy andaniny dia miantso ny fanjakana teo anivon'ny syndicat ny mpampianatra Pikaroko ny mba hanajany ny fanomezan-toko efa napetraka mahakasika ireo karazana tambi-karama tokony aloha amin'izy ireo. No marian'ireo mpampianatra Pikaroko fa ny fanjakana teteza mita amin'izao ihany no nametraka ireo didim-panjakana mametra ireo tombontsoa ireo ka izy ihany no tokony hanatanteraka izany. Nalao antso ny fanjakana ihany koa ny CSS mba hijery akaiky ny fitakiana azo ataon'ny mpampianatra eny amin'ny sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa.